Aleloia! Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana. Tafahoana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vidéo ahafahantsika mifampahery, mifampizara ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Ny fotoana androany dia hifampaherezantsika, ifamena sady antsika aty am-piandohana zany ny lohateny izay midika hoe miteny hoe raiso sy ampiasao ny fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy nomeny anao. Raiso sy ampiasao ny fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy ho anao zany nomeny anao. Iary hivavaka tsika miatrantsika izao fotoana izao ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, tsy mitsahatra ny misaotra sy midera mankalaza anao zay manome voninahitra anao amin'ny fahasoavana maro izay menao anay, ny fitahiana, ny aina, ny fahavelomana, ny fahasalamana izay omenao anay tsiraray avy. Ka dia isaorana anao zany Tompo. Eny na dia ao anatin'ny fahasahiranana koa ary ny hafa, ao anatin'ny tsy fahasalamana dia izao teninao izao no ahafahanay koa handray ny fahefana araka ny teny, lohateny izay omenao androany Jesosy araka ny fanahy masina, dia andraisanay ny fahefana hanasorana izay tsy anao rehetra, ny aretina, ny fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy, ny fanapahana tamin'ny Satana amin'ny fiainany tsiraray avy, dia horaisinay zany androany zany fahefana zany. Ka dia nitenena araka ny fombanao vavonikiainy izay Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no vanjam-bavaka izany. Misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Dia araka izany teny izany dia mbola averina ihany zany ny lohateny teo mba ho tsapantsika tsara zany hoe inona moa zany no fampizarantsika androany, dia izay hoe raiso dia ampiasao ny fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy izay nomena anao, izay nomena antsika, izay nomena ahy zany. Tokony ho raisintsika, tokony ampiasaintsika, fa misy fahefana izay nomeny Jesosy, izay an'ny Jesosy rahateo zany nomeny antsika izay mino. Izay mino mbola ho resantsika izay teny izay hoe mino. Ny teny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ety am-piandohana zany dia eo amin'ny Matio 7, Matio 7 ny andininy 20 sy ny 20, Matio 7 ny andininy 20 sy ny 20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nefa vitan'i Jesosy zany teny zany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanoran-dalàna teo aminy. Satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanoran-dalàna teo aminy. Eo zany dia mivoaka sady hoe Jesosy teto amin'ity tantara ity raha fehezina fohy dia avy nampianatra ny olona mihoatra ny 5,000 izy teo amin'ny tendrombohitra. Raha ny tena marina amin'ny fanarahana Jesosy dia ireo fampianaran'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitra ireo dia ampiainan'ny kristianina amin'ny fanarahana azy. Ary Jesosy mihitsy ny nampianatra tamin'io, tsy nisy olon-kafa, tsy nisy hoe nampianarin'ny mpanoratra, nampianarin'ny mpianatra, hoe fidina vavombelona nataon'ny mpianatra tamin'ny hafa, fa Jesosy mihitsy nampianatra hoe izao zany atao hoe fanjakan'ny lanitra zany, izao manaraka Jesosy Kristy zany. Dia gaga sy talanjona, izay ny filaza eto hoe noho ny vitan'i Jesosy izy zany teny zany, nefa navy nampianatra elaela mihitsy izy tao amin'ireo olona ireo zany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany. Mahatalanjona zany na talanjona ny olona fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanoran-dalàna teo aminy. Amin'io hoe talanjona, hoe maninona moa no hoe talanjona ny olona noho ny fahefana, ohatra hoe tahaka ny manana fahefana, dia ho azavaintsika io avy eo hoe maninona ny olona ny talanjona. Fa misy fanazavana fohy tiako mba ampieritreritra antsika, satria anisan'ny nanaitra ahy izy io tamin'ny mbola tany amin'ny fahatanorana, tamin'ny mbola mpianatra, tamin'ny teo aloha zany. Tena moa zany tsy hoe tena hoe fa antitra tahaka ny ahoana, fa
efa nisy zavatra maro ihany nidiavana teo amin'ny fiainana. Dia ny amin'ny hoe fahefana. Nianatra tany am-pianarana, nianatra ny atao hoe filôzofia. Tamin'izany za fa nanomboka ny tanora dia hoe hianatra filôzofia. Izany filôzofia izany raha mahay an'izany filôzofia izany ianao dia ianao no tena cuisine-ny olona, satria hafa mihitsy ny fomba firesaka ao, hafa mihitsy ny fomba fisainanao. Dia amin'ny filôzofia io izany dia nitenen'ny mpampianatra mihitsy fa raha mahay ny filôzofia ianao ka tena mahafehy ny filôzofia dia ianao no mifehy izao tontolo izao, ianao mifehy ny vahoaka. Izany zany nampianarina hoe atao izay azo ianao ny filôzofia io fa voafehinao izao tontolo izao sy ny vahoaka. Inona ny ohatra niteneniny tamin'izany raha fantatsika tsara zany ny hoe ny marxiste, ny léninisme, ny filôzofia hafa grika teo aloha dia mampiseho olona manana fahalalana sy fandiniana hafa eo amin'ny fiarahamonina, ka dia ireo no nametraka ny atao hoe ny fotom-pisainana na ny fotom-pahalalana teo amin'ny fiainana, teo amin'ny fiarahamonina, dia neverina fa ireo no tena ambony sy manam-pahefana, manam-pahalalana. Dia ny fomba fotom-pisainana no apetraka izy ireo zany no narahan'ny fiarahamonina. Fantatsika tsara zany, tsy handeha lavitra amin'izany tsika, araka ny teneniko teo fa amin'ny fotom-pisainana marxiste izay taty aoriana izay niainantsika natsika malagasy dia nahita tsara mihitsy hoe ahoana izany hoe fiainana fiarahamonina miaraka amin'ny fanamboniana, ohatra ny ara-tsosialy, ny olon-tsotra sy ny olona mpiasa tsotra zany no tena hoe namboniana sy natao faran'izay avy, satria efa voafehy ireo tamin'ny fiarahamonina, tamin'ny fanjakan'ny mpanjaka, ny mpitondra teo aloha. Dia fantatsika tsara fa nisy tolona, nisy ady izay natao tamin'izany, ary izany filôzofia napetraka zareo izany dia nanome fisainana vaovao, fiainana mpiarahamonina vaovao tokoa. Ary izay mahatonga an'zareo nieritreritra hoe io no tena raha te hanana fahefana ianao eo anatrehan'ny fiarahamonina dia atao izay fehezanao ny atao hoe filôzofia. Dia niakatra ambonimbony indray raha fantatsika tamin'ny teo aloha moa zany amin'ny malagasy koa dia ny teo aloha misy ny atao hoe ny SN, service national hors force armée moa zany, na hoe nanao miaramila, niofanao miaramila ny afaka baka, na ny olona tsy afaka baka koa niza indrindra ny lehilahy zany izay latsaky ny eo amin'ny 20 taona, 20 taona eo dia tsy maintsy mandalo amin'ny miaramila ahafahana ao anatin'ny fanapoam-pirenena zany. Fa tamin'ny andron'ny fotoana tamin'ny teo aloha dia nisy zany hoe ny mpianatra rehetra izay afaka baka dia mandalo ao amin'ny miaramila. Dia nivoizina tao anatin'izany fiofanan'izany ihany koa fa raha vitanao tia miaramila ity ka ianao no tena mitantana miaramila dia ianao, tsika miaramila no tompon'ny fahefana, satria tsika manana ny basy, tsika manana ny fitaovam-piadiana, dia atsika miaramila ny fahefana. Ka ataovy izay hijanonanao amin'ity miaramila ity fa atsika miaramila ny fahefana, tsika no mitana ny basy sy ny fitaovam-piadiana. Izany dia napetraka tao mihitsy ary heverina mihitsy fa hitatsika amin'izao fotoana izao moa zany amin'ny tsy hafenina amintsika amin'ny ady eran-tany fa ny fampiasana ny herisetra dia ny amin'ny fitaovam-piadiana, ny amin'ny basy sy ny fitaovam-piadiana atahorana amin'izao ary ny amin'ny hoe sao dia hoe hanimba ny fiainan'ny zanak'olombelona mihitsy. Dia izay nahatonga an'ilay hoe ny fahefana dia ao amin'ny fitaovam-piadiana, ao amin'ny miaramila hozy izy zareo. Dia nandroso ihany nakeny amin'ny université zany na mandroso amin'ny fianarana hafa koa. Dia hoy indray zareo, raha tena te hanana fahefana ianao izy amin'ny fiarahamonina dia ny lalàna, ny mpianatry ny droit zany. Raha voafehinao io lalàna io dia ianao amin'ny lalàna, ianao no mitsara ny olona, ianao no mifehy ny fiarahamonina. Tsy maintsy mandalo aminao daholo io fitsarana na iza niza na iza ambony na iza ambany ozy izy rehefa ianao no mifehy ny tia ame ny olona anankiray
dia atao hoe izay anananao ahaizanao ny lalàna. Fa ianao tompon'ny lalàna, ianao zany tompon'ny lalàna no mifeny rehetrarehetra ety amin'izao tontolo izao ety. Tsy handeha lavitra amin'iny tsika fa azontsika dinihana izany. Dia ozy indray ny sasany rehefa nandrosa loloha ihany, raha tena te hifeny ny fiarahamonina ianao a, dia tsika ato amin'ny fitantanam-bola no tena mahana an'io. Ato amin'ny banky, aty amin'ny finansa, any amin'ny ekônômia. Dia tena raha hainao fean'io vola io a, ianao ny tompon'ny fahefana, ny vola. Ny vola araka ny teny gasy mihitsy ary moa dia ny vola no marangaha. Dia rehefa manana ny vola aman-karena ianao a, dia eo aminao zany a ny fahefana, ianao no mifehy izao rehetra izao. Zany a no resaka. Dia fantatsika tsara fa ny fahefana azo atao hoe tapiny, faratapiny amin'ny olombelona dia ny fitantanana ny firenena. Fitantanana ny firenena anankiray izay filoham-pirenena eo, izy no tompon'ny fahefana rehetra, na ny miaramila io ninninona eo amin'ny firenena anankiray dia fehezin'ny filoham-pirenena. Tsy afenina amintsika malagasy zany a, fa zany a dia fahefana ananan'ny olona tsirairay avy izay ifandrombahana io fahefana io koa. Zany rehetrarehetra zany a, azontsika ampidirana amin'izao hoe inona marina ao zany ilay fahefana, ilay zany Jesosy ety, araka ny tenin'ny olona izay niheno azy tao amin'ny tendrombohitra rehefa vita ny fampianarana hoe, ary noho efa vitan'i Jesosy zany teny zany a, Matteo 7:20 eo zany dia 7:20, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarana. Satria naninona ozy izy natalanjona azy? Satria nampianatra azy izy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanoran-dalàna teo aminy. Ireo mpanoran-dalàna ireo a, dia olona mahafantatra ny lalàna, mampafantatra ny nanoratra ny lalàna mihitsy ary nampianatra ny tenin'Andriamanitra, fa tsy nanana fahefana tahaka nataon'i Jesosy. Fa Jesosy zany a, dia manana fahefana mihitsy. Dia vakitsika sady any amin'ny Matteo 7:20 aloha. Hoe inona moa zany ilay fahefana menan'i Jesosy io? Matteo 7:20, ny andininy vakitsika fotsiny ny andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Io a fahefana rehetra izay ifandrombahan'ny olona notantaraintsika teo aloha teo io a, mbola betsaka ny tsy voatantara. Fa io a dia Jesosy no niteny fa efa nomena azy a ny fahefana rehetra na any an-danitra na ety an-tany. Ilay fahefana nresantsika teo ny tantaraina teo aloha dia fahefana ety an-tany, fa ny an'i Jesosy dia nampiny mihitsy hoe na hatrany an-danitra ary io a dia efa nomena azy. Zany zany a no fampizarantsika hoe inona moa zany no fahefana Jesosy, ananan'i Jesosy io a, ary ahoana no ampiasaintsika azy. Alohan'ny alako amin'ny ty fehezanteny ato amin'ity Matteo 7:20 ty a, dia vakiko ihany ilay izy manomboka amin'ny 40 amin'ny anaran'i Jesosy hoe, ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany, ary noho nahita azy izy dia nankohaka fa ny sasany nianahana. Eto zany fanazavana kely fohy a, rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy a, dia niseho tamin'ny mpianatra vitsivitsy. Dia vavao izy naniraka amin'ny mpianatra hoe ndana mankany amin'ilay tendrombohitra any Galilea, any ilay fionatsika. Dia izay nahatonga anazy nakany amin'io, any amin'ilay Jesosy any amin'ilay falehany tany an-tendrombohitra io tany Galilea. Dia noho niseho izy, dia sasany izay fa nino sy niona taminy niankohaka, fa ny sasany mbola nisalasala. Izay ilay hoe misy fahefana ananan'i Jesosy a, raha tsy azonao ilay izy, raha tsy mifanena aminao mialoha, dia misalasala ianao a, ary mety mampiana anao ilay fahefana io a, na efa mahazo ary ny sasany. Dia tsika tsirairay avy a, ny sasany amintsika dia mbola mianana sy misalasala hoe tena misy fahefana avy amin'i Jesosy zany tokoa ve? Dia toy izany amin'ny 9:20 hoe, ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina,
sady mampianatra azy hitandrona izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Zay zany ilay fahefana nomen'i Jesosy ny mpianatra miona amin'i Jesosy aloha, nasainy niona tamin'ny teo an-tendrombohitra, dia izay vao nirahany meny an'ilay fahefana. Dia inona ilay fahefana nomeny? Nandidina anareo izy mba hitandrina ny zavatra nampianariny teo, dia mila mitandrina an'ilay zavatra nandidiny aloha. Tsy maintsy mitandrina ny teny Jesosy izy izy Jesosy ny tena mpianatro, izy ny tena avako, izy ny tena ray aman-dreniko sy fianakaviako, dia izay mitandrina ny didiko sy mankatoy izany. Dia rehefa rehefa ny zavatra mitandrina izy dia izay zavatra nitandreman'izay no mampianatra azy hitandrina ny zavatra nandidiko anareo. Dia izay izy vao miteny hoe ary izao dia omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Zay zany amin'iny ao Mateo 5:20 iny hoe fahefana avy any an-danitra trany an-danitra ka hatretỳ tany, zany no nomenan'i Jesosy. Dia inona moa ilay fahefana? Ilay fahefana io dia tsy iza fa Jesosy ihany. Jesosy ihany io fahefana io. Zay no tena mahagaga hoe fa ahoana moa zany mahatonga ny olona gaga. Rehefa nampianatra Jesosy dia izy ihany ilay fahefana. Tsara angamba mivakitsika ihany zavatra efa fantatsika ilay izy fa amafisina tsara ho vakiana, satria rehefa vakiana amin'ny ten'Andriamanitra dia mazava amintsika ny hoe inona ilay fahefana. Any amin'ny Genesisy toko voalohany ihany nefa manome an'ilay fahefana, fa aty amin'ny Jaona no anazavantsika azy. Jaona toko voalohany zany manomboka ny 1:1 aminaran'i Jesosy hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary tsy izy, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy-piainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy mandray azy. Zay ilay fahefana zay. Iza moa zany io ilay Jesosy tonga teny ihany io, Jesosy io teny io. Jesosy nitenenana ny teny Andriamanitra hoe misia dia nisy izao rehetra izao, Jesosy io teny io, dia izy ilay fahefana. Zany hoe raha gaga ny olona tamin'ny nampianarany dia tsy tokony ho gaga zany tsika amin'izao fotoana izao raha mamaky mahazo ny fanazavana fa efa izy mihitsy ilay fahefana. Izy lefa niteneniny iray hoe izy no efa nividian'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko 4:10 raisitsika ihany ilay satria mba ho tsapantsika hoe inona marina moa zany ilay Jesosy Kristy ity. Jaona toko 4:10 faha-20. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Vakiko tsara mihitsy ngamba ny hatrany amin'ny 10:20 ary ahafahantsika mahita an'ilay hoe mila mitandrina manaiky ny didin'Andriamanitra sy ny teniny. Aminaran'i Jesosy 10:13 amin'ny Jaona 4:20. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko tia azy, ary akao aminy izahay ka onona ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha andray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Zany no itenenan'i Jesosy ilay fahefana izay avy amin'ny ray izay nomena azy. Amin'ny teny frantsay, amin'ny teny gasy izy fahefana foana ny ilazana azy, fa amin'ny teny frantsay misy hoe autorité sy pouvoir. Any amin'ilay hoe efa nomena ahy fahefana rehetra trany an-danitra ka hatretỳ an-tany, dia miteny izy hoe efa nomena azy ny pouvoir. Tsy tena izy amin'ny teny frantsay mba tsy ho lava loatra ny filazana azy amin'ny teny frantsay, fa amin'ilay hoe satria nampianatra azy toy ny manana fahefana izy dia mampianatra azy toy ny manana autorité.
Zany no tenenana azy amin'ny teny frantsay. Amin'ny teny hébreu moa zany dia betsaka koa ny ilazana azy efa tsy hampianatra teny hébreu zany tsika fa amin'ny teny hébreu izy dia betsaka ny ilazana azy ny teny anankiray amin'ny teny hébreu dia misy teny fandikana teny maromaro amin'ny teny hafa na amin'ny teny frantsay zany amin'ny teny hafa fa izay ny teny antsika izy amin'ny teny malagasy izy ny fahefana izay voatonona eto dia mety voateny hoe autorité na voateny hoe pouvoir fa fahefana no ilazana azy ka izay mahatonga an'ilay fahefana be da be teo niresantsika teo ilay fahefana etỳ tany io dia ilay fahefana ananan'ny olona ilay pouvoir ananan'ny olona etỳ tany aty na autorité koa satria rehefa eo amin'ny fitondrana izy dia manana ny autorité manana an'ilay fahefana fa rehefa manana an'ilay fahalalana izy manana an'ilay toerana misy azy koa dia manana pouvoir ny tsirairay avy mety manana basy ahako dia manana ny fahefana ahako hitifitra na tsy hitifitra hamono na tsy hamono ny olona koa zany izay ananako io ka izay zavatra izay amin'ny teny gasy izy zany no hoe amin'ny fiteny anankiray fa amin'ny teny frantsay izay na amin'ny teny hafa dia mampiseho fa fahefana izay lehibe ary Jesosy dia miteny mihitsy hoe izy dia nomena fahefana hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Io fahefana io no nomen'ny mpianatra izay zany no mahatonga antsika hoe mamaky tsara ny Matio 7:20 hoe fa maninona amin'izay moa zany no hoe raiso ary dia ampiasao ilay fahefana nomenanao satria io fahefana io tsy nitazomin'i Jesosy fotsiny efa niresahany teo aloha teo ihany koa amin'ilay faha-efatra ambin'ny folo teo ny Jaona sy any amin'ny asan'ny apôstôly any fa andraso aloha izy aza mbola mihetsiketsiknareo raha tsy mahazo ny fahefana dia ny fanahy masina dia rehefa nahazo ny fanahy masina ny mpianatra dia nasaha sy lasa nitory ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao dia izay zany ny fahefana iverenako vakina izy amin'izay mazava amintsika hoe Jesosy 9:20 zany Matthieu 7:20 ary Jesosy nanantona ka niteny tamina ka nanao hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany koa mandehana izay izy hoe maniraka nomeny zany ho an'ny mpianatra ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa amina anaran'i Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrona izay rehetra nandidiko anareo. Izay zany misy zavatra raisinao le efa nisy mampirisika antsika zany eno misy vidéo teo aloha hoe manana finoana hoe manana finoana zany hoe finoana tahaka ny ahoana ny tokony hananantsika misy sasa manao ezaka be mihitsy hoe concentration manao zavatra be da be fa ny finoana nampianarin'i Jesosy amin'izany raha miverina miaina ianao dia ny finoana an' Jesosy Kristy sy ilay Andriamanitra ray. Mihinana Jesosy ianao aloha dia mihinana Andriamanitra izay natao hoe finoana manana finoana fa tsy hoe mino amin'ny zavatra maro be da be ny zavatra azo inoana ety amin'izao tontolo izao fa mino an' Jesosy Andriamanitra ianao izay azontsika inoana izay fampianarana ny vidéo izay hoe manana finoana ahafahantsika mahafantatra tsara hoe iza moa no tokony hametrahantsika ny finoana zany dia izay Jesosy araka ilay teny teo hoe izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izay zany mahatonga antsika mandroso amin'ny iraka izay men'Andriamanitra men'i Jesosy Kristy dia izy ihany ilay fahefana aza mieritreritra ny fahefana izao tontolo izao ianao ny fahefan'i Jesosy tsy etỳ amin'izao tontolo izao anana ny fahefana etỳ amin'izao tontolo izao izy nanao fahagagana maro izy manasitrana manao fahefana nanao fahagagana amin'ny endrika samihafa hitantsika izany amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra fa fahefan'i Jesosy dia any an-danitra any ka tsao aloha izy ny fanjakako sy ny famarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra ary io fanjakana io izay nahatonga ny jiosy hatramin'izao zany tsy nino an' Jesosy tsy nanaraka azy satria izany hoe nieritreritra hoe zany Jesosy Kristy zany izay Messia Masia zany Jesosy zany ilay Messia zany amin'izareo dia tokony handray ny fitondrana etỳ amin'izao tontolo izao fa ny fitondran'i Jesosy dia any an-danitra izay averiny foana izay. Ovakitsika sady ny ao amin'ny Marka 1:10
mbola hijerentsika izany hoe fahefana avy amin'iza moa na inona ilay fahefan'i Jesosy Kristy. Marika toko faraika amby folo andiny fafito amby roapolo, manomboka amin'ny andiny fafito amby roapolo zany vakintsika. Raha vakintsika amin'ny soramandry izy dia nisy nanontany hoe nanontaniana ny amin'ny fahefan'i Jesosy aminaran'i Jesosy zany, ary tonga tany Jerosalema indray izy, ka raha nitsangantsangana teo akanjan'ny tempolo Jesosy dia nanantona azy ny loham-pisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ny loha olona, ka nanao taminy hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanome anao izany fahefana izany anaovanao izao zavatra izao. Valitenin'i Jesosy moa zany tsy namaly izy, mampirisika antsika tsy hamaky ako mba ahafahantsika mazoto sy mandinika ny ten'Andriamanitra hoe inona navalin'i Jesosy amin'ireo olona nanontany azy ireo, mpanora-dalàna sy le olona mpafantatra lalàna zany ireo manontany azy ireo hoe fa ahoana moa zany, ary tao manam-pahefana araka ilay teny voateny tareo hoe talanjona ny olona fa manam-pahefana izy fa tsy taka ny mpanora-dalàna. Dia gaga mihitsy rehetra hoe fa ahoana moa zany nananao izao fahefana be da be izao. Fa Jesosy tsy namaly azy, fa ny tenin'i Jesosy dia hoe jereo ny amin'ny batisan'i Jaona. Zany batisan'i Jaona zany mbola fampianarana tsara tokony fantatsika. Batisan'i Jaona dia batisan'ny olona izay mibebaka sy nanolo-tena, olon-dehibe mibebaka no natao batisa. Zany koa no nataon'ny mpianatra rehefa nandray ny fahefana izy tamin'ny latsahan'ny fanahymasina tao amin'ny asan'ny apôstôly. Rehefa nitory ny filazantsara izy ny nitory satria nandray ny fanahymasina, nandray ilay fahefana avy amin'i Jesosy dia betsaka ny resy lahatra, nisy 3,000 mahery teo eo zany no nandray ny Jesosy dia nanolotra ny tenany ho atao batisa. Olona tonga saina ireo nanazavana ny tenin'Andriamanitra. Dia izay zany averina foana izay ao anatin'ny fampianarana tahak'izao hoe ny batisa dia atao amin'ny olon-dehibe, resy lahatra sy ny bebaka nandray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Zany zany ilay fahefana izay mbola be fanontaniana apetraky ny olona maro mihitsy amin'ny fanarahana an'i Jesosy io. Dia raisiko sady ny amin'ny Kolosianina toko 1 alohan'ny hanazavana kely ny amin'ny hoe fahefana, mbola mena fahefana. Itsika moa zany dia fantatra hoe ahoana zany nanaovanay, ahoana amin'izay nampiasana io fahefana io. Fa mbola manazava kely ihany tsika ny amin'ilay hoe fahefana mba ho azontsika tsara hoe inona tokoa ilay fahefana nanan'i Jesosy. Ao amin'ny Kolosianina toko 1 dia voakitsika ny 15 ka hatramin'ny 20. Zakina aminaran'i Jesosy. Ao amin'ny Baiboly keto zany amin'ny soramandry hoe ny fahambonian'i Kristy. Aminaran'i Jesosy hoe izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lamatoa talohan'izao zavatra rehetra, zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy aty ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady tao aminy no aharetany zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lamatoa amin'ny maty, tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy. Ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana, eny izy hoy izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Zany tena fahefana zany an Jesosy zany, ny ray no niteny an'izany amin'ny Kolosianina zany Paoly no manazava an'izay. Fa tena Paoly, angamba ny tsara tenenina ihany zany hoe Paoly fantatsika tsara fa nanana fahefana, le fahefana tetỳ amin'izao tontolo izao. Hoe mena fahefana dia mena taratasy, zany manko le fahefana tetỳ amin'izao tontolo izao mena taratasy dia nasiana sonia ny mpitondra fanjakana, dia misy olona tena mirehare manapatra ny fahefana
izay nomeny etỳ amin'izao tontolo izao. Dia Paoly dia nanao izany koa ny sambotra ny kristianina, satria izy tena nafana fo mihitsy, anisan'ireo mpanora-dalàna izy, anisan'ilay mpahay lalàna, dia ny sambotra ny kristianina satria miveriny fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra izay noraisiny teo aloha io. Dia anisan'ny sambotra izy, anisan'ny andeha hanenjika an'i Jesosy sy ny mpianatra moa izany. Fa teny amin'ny lalany Damasy kosa araka ny fahafantatsika dia nifanena tamin'i Jesosy izy. Jesosy mihitsy niseho taminy amin'ny fahefany izay avy any an-danitra. Izay zany tokony fantatsika tsara izay hoe fahefana avy any an-danitra ka hatretỳ an-tany. Avy any an-danitra any izy niseho tamin'ny Paoly, tamin'izany izy mbola Saoly. Amin'ny hazavana dia niteny amin'ny teny mahery dia izay no nandresy lahatra Paoly izany izay lasa Saoly lasa Paoly. Dia avy eo izy nirahana ny mpianatra izay nitandrina ny didiny arak'ilay tenin'i Jesosy teo momba anazy mandram-pahariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia nirahana ireo mpianatra ireo tamin'ny fomba hafa, amin'ny endrika fahefana hafa koa, amin'ny fahitana, amin'ny nofy. Dia nandeha nanome an'ilay fahefana avy amin'ny Jesosy avy ho amin'ny Paoly koa. Fahefan'i Jesosy daholo koa niraisin'ny Paoly, ary Paoly noho nahazo ny fahefana dia tsy nitory, tsy natahotra ilay fahefana etỳ amin'izao tontolo izao intsony, ary tsy nitory ny fahefan'izao tontolo izao, fa ny fahefan'ny lanitra dia io ambaran'io amin'ny Kolosianina io fa izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ary ny lamatoa talohan'ny zavatra rehetra ary rehetra izao. Misy fahasahiana mihitsy izany teny izany, raha vakiantsika milamina tsara dia tsapantsika fa tsisy afa-tsy ao amin'i Jesosy no misy ny fahefana, ary ny fahefana tsy etỳ an-tany ihany fa hatrany an-danitra indrindra indrindra. Ka dia izany teny izany ahafahantsika mandroso, ahafahantsika hoe inona ary izany moa izany le hoe ampiasaiko amin'izay, raisiko izany ilay fahefana nomen'i Jesosy fa ny teny teo izy mandehana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fa ao amin'ny Marka 4:40 dia amezy antsika azy, mamaraparana ny tenin'Andriamanitra tsika amin'ny Marka 4:40 manomboka ao amin'ny 1:15 no raisitsika ka hatramin'ny 20, ahafahantsika mijery ihany koa hoe ilay fahefana nomen'i Jesosy ho an'izay mino izay manaraka azy. Amin'ny anaran'i Jesosy 1:15 Marka 4:40. Aroy izy taminy, Jesosy izany no teny an'izay, mandehana, izay ilay fahefana, any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fahefana hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra nomen'i Jesosy, izay mino sy atao batisa no vonjena. Izany zany ao anatin'ny fahefana izany. Dia antsika ohatran'ny hoe manery ny olona tsy maintsy hino ary tsy maintsy atao batisa. Fa rehefa tsy mety mino ny olona ary tsy mety atao batisa izy moa araka ny filazana teo, dia tsy anjarantsika intsony no atahotra amin'izay fa izay hozy izy Jesosy no miteny eto, izay no vonjena, fa izay tsy mety mino dia no eloina. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Misy famantarana koa izany izay manaraka ny mino. Izay ilay fahefana, misy fahefana izay manaraka ny mino koa, misy famantarana fahefana izay manaraka ny mino ohatran'ny fahefana etỳ amin'izao tontolo izao ihany, fa fahefana avy any an-danitra nomen'i Jesosy izay mino koa io Tsy niteny mihitsy Jesosy izay mpitondra fiangonana, izay mpitarika fiangonana, izay natsoina tamin'izao fotoana izao, izay endrika ohatr'izao, manana fitafy, manana fiendrika tahaka izao, fa izay mino. Ary izao famantarana izao no manaraka izay mino, hamoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy mampaninona azy izany, hametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrany ireny. Izay ilay fahefana nomen'i Jesosy, nomen'ny Tompo antsika. Tsika izany izay mino dia tsy handry ny hafa foana. Amin'ny voalohany tsika, amin'ny mbola tsy mahafantatra, tahaka ny filazana hoe mbola zaza dia misoso ronono, mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, mila mihaino tsara ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tena mino, misy ary ny olona tsy maintsy mandray ny tenin'Andriamanitra azavaina foana vao mahazo an'io fahefana io. Fa rehefa tonga ao anatin'ny finoana ianao, rehefa mitady an'Andriamanitra ianao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra ohatry izy, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, dia tonga io. Tonga nomen'Andriamanitra io fahefana io. Tsy misy hoe tsy maintsy nianatra, tsy maintsy nampahafantarina an'izao,
tsy maintsy nametra tanana androana devoly fa mahazo ny fahefana io ianao. Fa ny tsara dia mila mahafantatra ihany koa ny tenin'Andriamanitra mba tsy hananao foana sy fitahana foana ihany koa. Izay manko no fakapanahy ankehitriny betsaka ny mpamitaka, betsaka ny mety manao fagagana, mety miteny mihitsy hoe manao asa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa tsika izay nomena ny fanahy masina koa zany dia mila mahafantatra izao toetra hozy izy ny fanahy. Mila mahafantatra ny fanahy izay miasa ao anatintsika, miasa amin'ny manodidina, ka izany rehetra izany no hitandremantsika. Ovakitsika amin'izay fiampitandremana izay alohan'ny amerarantsika ny fotoana, satria mila mitandrina tsika na dia efa nomena fahefana ary mila mahafantatra ny fahefana nomenan'i Jesosy dia any amin'ny Matthieu 7 tao amin'ny Jesosy nampianatra ny olona teo alohan'ilay olona le gaga hoe hafa mihitsy ny fahefana nomenan'ity Jesosy ity. Dia eo amin'ny 120 izy nanazava Jesosy hoe mila mitandrina ihany koa zany na dia gaga ary ny olona. Manomboka amin'ny 120 ny vakitsika. Azafady fa ny marika ny jereko eto. Matthieu 7 120 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloko. Izay zany mampatahotra amin'ny fanarahan'i Jesosy. Izay hoe mila mibebaka mandrakariva, mila mitandrina isika izay manao ny asan'Andriamanitra, manara-dian'i Jesosy Kristy. Tsika mpino rehetrarehetra izany fa tsy hoe ny mpitandrina ihany sy ireo mpitondra fivavahana ihany. Ireo moa izany dia efa tsaraina manokana mihitsy. Fa tsika tsirairay avy dia samy novidiana amin'ny teny frantsay hoe terme teknika ny hoe misy ny antsoina hoe évangéliste. Fa ny olona rehetra dia natao hitory ny evanjely, hitory ny filazantsara. Dia izany araka ny teny Jesosy teo andehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsika tsirairay avy zany nefa mila mitandrina tsika mba tsy ho anisany indray izay ho lavina. Mampatahotra ny teny eto hoe ary dia ambarako marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloko. Ny heloka rehetrarehetra betsaka ny vidéo anambara momba ny meloko, ny heloka rehetrarehetra dia mampirisika atsika amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny ho avy Jesosy Kristy mibebay ianao. Amin'izao vidéo zaraina izao dia betsaka ny tenin'Andriamanitra mampafantatra ny zanatao hoe heloka izany. Fa mba tsy halava ny androany dia miteny amintsika koa mazotoa mihaino sy mamaky ny tenin'Andriamanitra. Engane mba tsy ho amintsika izao no anisany hoe ho lavina sy araka ny teny Jesosy hoe miala amiko ianareo mpanao meloko. Dia mangataka ny famindram-pon'ny tompo mandrakariva tsika mba tsy handeha amin'ny fahamelonana. Raha hitanao ao anatin'izany fahamelohana izany ianao amin'ny fitondran-tena maloto, fitsangatsangana, amin'ny tsy fahadiovana ivelany sy anatiny, dia araka ny fampianarana zaraina eto mandrakariva mandeha amin'ny fahamasinana. Amin'ny fahamasinana izany amin'ny ivelany, amin'ny fahamasinana anatiny sy mandeha araka ny fahamarinana. Betsaka ny fahamarinana koa izay tsy ambara ety amin'izao tontolo izao fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ity marina, ity diso. Fa tsika koa zany dia mandroso rehefa mahafantatra ny fahamarinana, miaina amin'ny fahamarinana dia mandroso ao anatin'ny fahamasinana ka dia mahereza mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazotoa manaraka ny tompo ary indrindra amin'ny fahefana izay meny Jesosy atsika. Raha henontsika tsara izay androany dia androsontsika handray ny fahefana, raisitsika ny fahefana dia ampiasaintsika
hitoriana ny filazantsara iandrositsika anambara ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ka dia izany rehetrarehetra izany dia ho antsika tsiraray avy voninahitra tokoa dia ho an'Andriamanitra irery ihany, ka dia ny fiadanana ho antsika mandrakariva izay ankasitrahany. Aminaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany rehetra izany, misaotra tompoko. Manao velomanao raha sitrapon'ny tompo, raha mbola tsy miverina izy dia mifampahery eto indray isika. Alleluia. Amen.